MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Aizany tany-tandalany fa atao mamaky any sasany indray ilay azo ilay immunité parlementaire volamena azo sarobidy ary mpirenena isan'ny voatonona matetika asiana laza nandritra ity fitondrana rajoelina ity na teto an-toerana izany na teo misehatra iraisam-pirenena skandale saika isan'ny taona no niseho tao anatin'izay feptom-piasana izay ny nanaitra nisy anaran'olona maro voatonontonona voaroaroa tamin'ireny raharaha ireny 5 taona andeha ho azy. Tsy azo ekena ny fahasahiranana sy ny fampahantrana ny vahoaka malagasy ho ny kandida ny kolektif ny malagasy tao amin'ny distrika Navaradrano solombavam-bahoaka mahay ny asany say sy entitra manoloana ny fahefana mpanatanteraka no ilaina mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka ny volam-panjakana sy ireo lalàna laniny. Nanomboka mampiayay amin'izao fotoana ny fipetrapetraky ny mpiara-miombonantoka ahafahan'ny Madagasikara misitraka ireo famatsim-bola isan'ny tokony ho ny paitoekarena Sage Azafy Mahova isan'izany ny mahakasika ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité izay andrasan'ny FMI ny fampidiniana na ny fampitsaharan'ny Madagasikara ny fitrandrana ireo énergie fossile. Efa ho herinandro izay no misy andian'olona tsy manan-kohanina mirohitra mitsindroka sy mitady ireo sisambaroloha efa norarahana solika sy nodorana tao amin'ny tokotany malalaka iray ao Abarika 5 anampandrarapana Fatravary tonga tena toerana alina ny mpitandron'ny filaminana ka natratra olona ny sikotra izany. Any ivelany miomana hanao fanafiana antanety ao Rafah Israel amin'izao na eo aza ny fampitsarana ady avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena amin'ny lafindray nanambara ny Hamas fa eo ampandiniana ilay tolo-kevitra manohitra ny Israel izy ireo mba hisiany fampitsarana ny ady ao Gaza mifandraika amin'ny famonjorana ireo takalinainy. Araha itsika vetrany any andindinizay. Falta fiaraka aminandray tompoko lasy tompoko vavy miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-bavao ny Cool TV ho amin'ity alina ity saiko ianao hanaraka ireo vavao nisongadina hatramin'ny farany anoboantsika izany avetrany ary ny matoan-datsohatry ny sampana fampalalam-bavao aiza ilay tany-tandalana fa tao mamaky ny sasany indray ilay azo immunité parlementaire volamena azo sarobidy ary mpirenena isan'ny voatonona matetika nalaza nandritra ity fitondrana rajoelina ity na teto toerana izany na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena skandale saika isan'ny taona no niseho tao anatin'izay fotoam-piasana izay ny nanaitra nisy anaran'olona maro voatonontonona voaroaroa tamin'ireny raharaha ireny 5 taona andeha ho azy ary ny eken'ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana ho isan'ny kandida solombavam-bahoaka araha itsika vetrany ary ny matoan-datsohatry ny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Fanankaiza ilay tany-tandalana, fitsarana mampiatra ny lalàna, fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, mitandro toy ny anak'Andriamaso ny fanajana ny lalam-panorenana isin'ny fiandrianam-pirenena. Mampiteny ny mona ny zava-misy ankehitriny, nampivoaka tamin'ny fahanginana ireo olom-pirenena tsy niteny fa nanaraka hatramin'izay ny raharam-pirenena. Nitsangana ankehitriny fa efa tsy rarintsony, mihoatra ny fefy ny fanitsakitsahana ny tany-tandalana ary ny tena mahavaka ireo nantenaina sy no heverina ho sarotiny amin'izany no loha laharana amin'ny fanosihosena ny lalam-panorenana tsy mandraharaha ny tany-tandalana. Fanitsakitsahana ny tany-tandalana izay manao toy vakana eto amintsika ny eo tsy mivalona mipotra indray ny manaraka dia tahak'izay hatrany no ataon'ireo nampindramina ny fahefana eto amin'ity tanyrazana iombonana ity. Efa iaraha-malala ny zava-misy sy natao tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Kristina izay naongana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna fa tsy mbola afaka an-tsain'ny maro ihany koa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Volamena izay arena kibony tany nalaza tao tanatin'ny fiampitoam-pitondrany Andry Rajoelina nitrangana skandale maro ary azo lazaina fa tsy mbola nisy tao anatiny 80 taona.
tsy mbola afaka an-tsainy maro tokoa ilay volamena milanja 3.75 kilao sarina taty Afrika Atsimo ny taona 2020. Raha mbola tsy hita izay tena tompony sy ny gros poisson tamin'izany, ny tranga indray no manaraka eritaona taoriana io. Tratra tao amin'ny seranam-piaramanidiny Moroni Comore, ny volamena milanja 7.70 kilao. 2020 raika amby 2020 fa tsy nandingana taona, ny 2020 nanjavona tao amin'ny vata fitehirizana na ny coffre-fort ny ministeran'ny Arenan-kibon'ny tany ihany koa, ny volamena milanja 4.70 kilao izay nolazaina fa nivadika Bolongamby. Raha fanondranana volamena antsokosoko izay sarotra ny iny fa olon-tsotra ery na tompona andraikitra tsy manana toerana ambony mahabaiko an'izatsy na azaroa no tompona antoka fa tsy maintsy tambazotra matanjaka, ahitana olona ambony sy ny akamakamany manao lavatanana sy manapatra fahefana. Io iarahany rehetra mahita io ny tale jeneraly teo aloha teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika. Olona ambony, olona mahatoky ny Flora Joelina napetra no amin'izany toerana izany, migadra ny Londres no niresaka fitrandrahana Arenan-kibon'ny tany. Ankamatatra izay ho fantatra amin'ny zoma fa 10 ny volana Mei zao ny valany ny amin'ny hoe anahoana ny sazoazo ny Romy Vos sy Philippe Tabuteau. Isy olona ambony hafa ho tafiditra amin'ny tiraraha ity ve ny ray petsapetsa tamin'izy ireo tamin'ny fanaovana ity kolokoloko avana ity. Valim-panontaniana izay ho fantatra tsy ho ela. Afaka tapabolana eo ny any Londres fa ny antsika eto Madagasikara efa antonany maro izay ireo raharaha mafana no nampirimina, tsy misy toy ny fanadadiana no lazaina fa misokatra. Raha volamena azo sarobidy, vola be tamin'ny andro ny Covid-19, ireo fanodikodiana-mbola-panjakana sy tsenam-barom-panjakana sy ny maro hafa, isan'ny ahatsiarovana izao fitondrana izao. Manana an'izany pôle anti-corruption izany isika, Bionco, Samifine, HCJ, CSI, Aray, HCC sy ireo rafi-pitsarana isam-baratongany tokony ho arifanina andray fepetra anasazy araky ny lalàna ireo mpanao ratsy vao misy trangana fandikan-dalàna, saingy tsy izay aloha no zava-misy fa toa rafitra tsy natao ho an'ny rehetra raha ny jery-todika ny 5 sy ny 1 taona lasa. Ny mahagaga aza, maro tamin'ireo voaroro sy ahina voasaringotra tamin'ireny raha mafana teto amin'ny firenena ireny no nipirina tao anatiny taona sy volana maro izay. Ny andro fotoana satria hoe mora manadino ny malagasy ka izao niferina ambony lampiazo izao indray amin'ity volana Aprily 2022 ity ary nirotsaka ho isan'ny solombavambahoaka. Ny finiavana irotsaka teo ihany fa nanaitra ny maro isan'ireo nahazo tsodrano tamin'ny lehibeny hitondra ny loko volomboasary hoeny amin'ny anteny meram-pirenena. Nahazo tsodrano ka isan'ireo anatiny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joelina amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Ka asa nanoho izy iry-mara ve fa taony sosa fotsiny nanaraka izay ny fankatoavana avy amin'ireo rafi-pitsarana sy ny seni ka io isan'ny kandida solombavambahoaka io. Misy farany anefa ny zavadrehetra ho ny finondra malagasy zay, fanantenana isy ny ampitso tsaratsara kokoa ho an'ny isa-tokantrano. Ifo amin'ny toromaso ny ireo mpampiatra lalàna, hiaro sy hitandro toy ny anak'Andriamaso ny tany-tany-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena. Efa nanaitra sy nampatsiahy azy ireo ny namany, zoky ray aman-dreny. Tamin'ity herinandro ity, ny alanenina tsy te-hanandratsy ireo mpahay lalàna, manam-pahaizana sy mananatrakefa momba ny lalàna, ireo avaram-pianarana sy vatona sonotry ny tany malagasy, manoloana ny ambana miandry ny firenena, vokatry ny fomba fitantanana ankehitriny. Velom-panontaniana mihitsy ireo mpampianatra lalàna sy ireo mpampiatra lalàna sy ireo mpahay lalàna maro raha mbola misy ilana ny fampianarana lalàna eto Madagasikara, manoloana ny ataondreo tompona andraikitra eo anivon'ireo rafi-pitsarana, indrindra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny hirariana na aina-kalesona anova famindra ireo ny antefan'ny afatra izy ireo ka tsy hanao tondasa tsy tsaroana intsony ireo rafitra mpampiatra ny lalàna ireo mba tsy isiny tsy maty manota intsony eto amin'ny firenena fa hampiantra izany tany-tany-dalàna izany na efa mahamaika ny sasany aza ny ahazo ilay immunité parlementaire. Hirariana mba ho tahaka ny tafika andrefa-tanàna ny fandraisana andraikitry ny pôle anti-corruption, Bionco, HCJ, fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, CSI, Aray, ka sady hitany maso no reny sofina ny vokatra sy ny ezaka amin'izay fampiarana ny tany-tany-dalàna izay. Maro maso tao anatin'izao fitondrana izao no be ambava fotsiny tahaka ny kibobo, tononona mahafeno vava fa atelina tsy malany vary. Anao ny asan'ireo rafitra isan'ambaratongany fa andray nandraikitra tandrifiazany koa ny olo-pirenena amin'izao fiverenana ny fahefana amin'ny vahoaka izao ka hidododo anefa ny adidiny ho an'ny tanjanaka amin'ny 20 Mei izao fa ihany koa hiaro ny safidina satria izay be ny basy hoy ny fitenenana malagasy. Ampiasain'ny mpitondra fanjakana anaovana raha matahora amin'ireo tsy mitovy firena politika amin'ny fanjakana. Ny rafi-pitsarana eto amin'ny tsika hono fa niokevitra ireo mpanao politika taorian'ny ambana izay nataon'ny filohan'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny andraisana fepetra ho an'ireo izay mikasany itsikeran'ny didim-pitsarana avoakan'ity rafi-pitsarana ity. Fanadadiana mikasika izay. Entiny Christian Dimby.
fanjakana jadony sy fanjakana tonga amin'ny fomba fiteny hoe manao biby fatahorana ho an'ireo tsy mitovy firena politika amin'ny volomboasary no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny fanekevitra ireo mpanao politika raha naneho ny heviny tao aoriana ny filazan'ny filohan'ny ACC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa hampiatra ny andinin-dalàna famaizana na ny code pénal laharana fa 420 tamin'ny herinandro lasa teo. Lalàna izay milaza fa tsy azo atao ary mahavoasazy ny manao tsikera na manaratsy ny didim-pitsarana na inona didim-pitsarana avoaka na avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany na avy amin'ny lapan'ny fitsarana. Tsy maleo tena intsony ny rafi-pitsarana eto amintsika fa baiko ny mpitondra sy ampiasainy amin'ny tombotsoan'ny antokony. Profon'izany ny nanaken'ny ACC ny filatsako fidin'ny Andry Rajoelina izay mizaka ny zom-pirenena frantsay tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena izay natao amboletra farany teo ireny. Dia lasa biby fampitahorana zany lay ACC, tsy misy mahazo miteny eto, tsy misy mahazo maneho hevitra eto, na dia ekeny lalam-panorenana ara fa malalaka ny fanehoan-kevitra, malalaka ny fivoriana, malalaka ny filatsahana an-dalambe, dia tsisy mahazo manao an'izany eto fa dia biby fampitahorana zany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Dia mba te hampatsiahany amin'ny hoe mahaleo tena ve ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara raha toka efa fantatra fa nanariny zom-pirenena mahamalagasy azy misalotra ny zom-pirenena frantsay no mahazo milatsaka ho filohan'ny repoblika teto Madagasikara. Dia amiko zany tsy Andriamatoa Florent no amelesona eto Madagasikara manoloana ny fiainam-pirenena sy ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tanin'ny repoblika fa aminay dia ny vahoaka malagasy izay tompony fahefana no aoka hitsara ny fanehoan-kevitra izay nataony Andriamatoa filohan'ny raharaham-pitsarana avo zany teto Madagasikara. Aminay tsy vanim-potoana ampitahorana an'izan'iza ny vanim-potoana ifampiresahantsika izao fa vanim-potoana hikarohana vahaolana iombonana. Mivaralila ny fanajana ny lalam-panorenana eto amintsika ka rarany raha hijory sy hiaro izany fanajana ny matanitandalàna izany ireo mpahay lalàna, manam-pahaizana sy manana traikefa momba ny lalàna, ireo avaram-pianarana sy vatina sondritry ny tany malagasy tao aorian'ireny fanambarana natao ny filohan'ny ACC ireny. Iah zany dia tsotra fotsiny aho hoe ataovy famarinana ary ny famoahana rody dia marina fiainareo mamoaka an'ilay izy fa ny olona koa tsy dia hoe bato be daholo ny rehetrarehetra. Ary za dia nisan'ny faly mihitsy hoe nitsangany ireny manam-pahaizana malagasy ireny satria efa miborikany amintsizy ny resaka fitsarana eto amintsika. Ka ahoana moa no mahatonga an'ilay lehiben'ny ACC namoaka an'ireny? Mahana ve izy? Tsy mandry ve ny saina amin'ny famoahana an'ilay didy ka mahatonga azy tonga dia mandrangaranga? Azavao fiainareo mahay zay tsy mahay dia azavao ary reny hoe naninona no lehibe n'androm-panjakana izay misy mihitsy ny fepetra any amin'ny mampahandrom-panjakana azy manala filohan'ny androm-panjakana anankiray. Tsy nijerevanareo zany fa tonga ianareo dia hoe mba depite azy fotsiny tonga dia nanaovana an'ilay izy ary tonga le fandarana maly hoe aiza ny zo ny fiarovana. Tsy vao izao no nitongilana tamin'ny Rajoelina sy ny ekipa ny rafi-pitsarana eto amintsika raha ny nambaran'ireo mpanao politika hatrany. Tsy vao izao ihany koa ny nampiasaina ho fitaovana politika hampandanina ny kandida volomboasary, ireo mpiasa-panjakana sy ireo fitaovam-panjakana. Tsy azo ekena ny fahasahiranana sy ny fampahantrana ny vahoaka malagasy ho ny kandidany kolektifan'ny malagasy tao amin'ny distrikana Avaradrandro solombavam-bahoaka mahay ny asany say sy entitra manoloana ny fahefana mpanatanteraka no ilaina mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana amin'ny andavanandro ny vahoaka ny volam-panjakana sy ireo lalàna laniana. Ireo no isan'ny songadina androany nandritra ny fiainan'ny kandida azo Andriananarivelo tamin'ireo mpiara-mikatroka tao amin'ny kamina Malaza sy Anjevandroany Yonasay. Taoriana tao amin'ny commune Kadinandriana Omaly nanohy ny fitetezan'ireo commune mandrafitra ny distrikana Avaradrano ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy. Ho an'ny androany ireo mpiara-mikatroka tao amin'ny commune Ambomalaza sy ny commune Anjeva indray no tsy tia ny kandida azo Andriananarivelo sy Andry Ratavila miaraka amin'ireo prailesitra aminy. Fotoana izay ny fanankilozan-kevitra momba ny raharaham-pirenena ankapobeny ny marary ny vahoaka eny fotony. Satria tena famonjena ainy vonjy ainy ty farany ty raha zao mbola iainantsika mandritra ny 5 taona amidy hatrano tsy fantatra fa ao anaty fifidianana
dia tsy maintsy manaraka amin'ny lalam-pividianana hoe zao le androany nanapa-kevitra ny andray andraikitra ny ahafahana mitondra ny teninareo eny amin'izany anteny meram-pirenena zany satria na tsy milobava aritsika dia fantatra ny fahasahiranana satria irahako miaina amintsika zany fahasahiranana zany irahako miaina amintsika ny fitondram-panjakana tsy miraharahantsika sa misy ty sahirana androany ka zany zavatra zany novatsika miaraka za mijoro hopitarika ianareo koa mila miara mijoro ifanoana nanary tsy maintsy miova ny firenena itsika miara mijoro manome an'izany fahefana zany no antoko zany fiovan'ny firenena zany. Fotoana ijoroana izao andraisana tanana ny raharam-pirenena ho ny kandida Ajo Andrinanarivelo. Olona sasivonina iaro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no ilaina fa tsy olona anao izay azahoana seza ka amitaka ny vahoaka. Ny asa solombavam-bahoaka zay tsara ho fantatritsika dia hoentintsika manazava amin'ny olona any. Tena ataoko fohy dia fohy le izy fantatrareo fa mafisoko ihany. Ny asa solombavam-bahoaka dia manao lalàna. Zay no tena asany. Lalàna anampianantsika iovanantsika rehetrarehetra. Dia tsara zany fantatritsika. Manjary mifamitaka rehefa avy eo. Ny hoe fa zay ny solombavam-bahoaka dia tsisy nanamboatra ny lalana, tsisy nanao an'izao sy zao. Ny asa fanamboaran-dalana dia any mpanatanteraka, any be ny tanàna, rehefa mena vola izy, any gouvernemanta, rehefa mitantam-bola izy. Fa ny asa solombavam-bahoaka dia miady mba hampitomboana ny vola tantanin'ireo be ny tanàna ireo, mba voara-maso ny vola hoentin'ireo ministera ireo manao asa. Dia izay le asa faharoa, ny hoe manara-maso ny asan'ny gouvernemanta mba zay zavatra fandaniana ataon'ny fanjakana dia mba fandaniana mipakavaka any amintsika. Ohatra amin'izany le voalazako teo hoe ny fanjakana zany tokony handefa vola ny commune tsirairay avy ahafahan'ny commune manatanteraka ny asany. Ny fanjakana tokony mijery ny fampianarana dia mandany vola amin'izany mba ahafahantsika mianatra, mba ahafahantsika mitsampy teny. Ny fanjakana tokony hampiasa vola anamboarana ny lalana. Anjara solombavam-bahoaka manara-maso an'izany tsy mijery hoe tena nampiasaina ary ampiasaina marina filantsika vea zay vola bahoaka irahantsika izay. Maro ny ezaka efa vita ary tsy maintsy ho arovany ireny hoy ny kandidan'ny kolektifany malagasy teto Avaradrano. Tsy vitsany koa anefa ireo mbola miandry isiany ny fanovana eto amin'ny distrikana Avaradrano sy Ipaka amin'ny Madagasikara manontolo. Ezaka izay tsy vitan'ireo kandida fa mitaky ny fahavononany ny olom-pirenena tsirairay amin'izao fiverenany ny fahefana eny amin'ny vahoaka izao. Fifidianana izay ilaina ny fanaraha-masony rehetra mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana mba hivoahany safidin'ny vahoaka araka ny tokony ho izy. Ny eny etaetan'ny mpampianatra Frama fikambana vehivavy sy ireo manao asan-tena androany nandritra ny fidinana ifotona taony teny Ambohidava Ambatolampy tsy mahafotsy ny kandidany kolektifany malagasy ao amin'ny distrikta Ambohitra Atrimo fotoana izay nilazany fa tsy maintsy arovana ny tombontsoan'ny vahoaka maro anisa eny amin'ny anteny meram-pirenena. Fanadidina. Tamika Falina no nandraisan'ny mponina tetỳ amin'ny fokotany Ambohidava ny kandida maître miadana Ratsimba nandritra ny fidinana ifotonizana taony fotoana no karakaraina anampiana ny mpampianatra Frama tamin'ny sekoly no natrehana teto nanararotra ny tantara ireo olana natrehany fanabeazana eny amin'ny toerana Amboanivohitra ny lehiben'ny fokotany. Manokana ny sekoly amin'ny EPP satria tena ratsy dia tena ratsy araka ny fahitanao anazy ngamba nijery teny fotony ianareo dia nahita tokoa hoe tena ratsy dia tena ratsy ary tsy misy mijery ka izay mahatonga ana amin'ny teny hoe raha ohatra hoe ao anatin'ny hoe tena maha-olo-mpanjakana ny kandida izay rotsaka ihany tokoa dia mba jerena ihany ny sekoly fanabeazana fototra eto any fokotany Ambohidava. Isana natrika ny fotoana ireo fikambanam-behivavy ny fampitafa mivadana tamin'ny kandida maître miadana ihany koa izy ireo taorian'izay ny tantara ireo olana sedren'ireny mpianakaviana. Izay fikambanam-behivavy zany dia maniry ny iara-iasa aminareo satria na dia eo ary izay dia mbola kelikely ny eo an-tanana hoentina manatanteraka izany ka izany no angatanay fiara-miasa aminareo dia misaotra betsaka no ny fahatongavanareo tetỳ an-toerana
dia mahafinaritra ny fiarahana dia hitohy hatrany ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny sekolinay nanoanana ny sekoly tena mampalahelo fa sekoly tena raha mijery nareo tena mampalahelo fa izay mba angatahana anareo mba mila fanampiana avy amin'ny sekoly ho an'ny sekoly izay tompo. Nitondra vahaolana ho azy ireo ity kandida solombavambahoaka ity na mpanantenana azy ireo ihany koa fa hitondra ny etaetany eny amin'ny lapan'ny anteny miaram-pirenena rehefa tonga izany fotoana izany. Miona amin'ny filoha-kokotany moa zao ny tenanay dia mahafantatra tsara ny marary ny mponina ety dia no mafisy ny Andriamatoa Ray aman-dreny teo hoe ao anatin'ny tena resaka insécurité tanteraka ary mitaintaina tanteraka zareo amin'ny fiompiana. Fantatritsika tsara fa mamboly vary ny olona ety ary tena miasa dia miasa ny omby anaty zafanatanterahana fambolena vary zany kanefa noho izay tsy fisinina fandriam-pahalemana vanina izay izay tena hoe olana fototra ety amin'ny fiarahamonina ety dia izay moa zany no tena marary ny olona ety amin'ny fokotany ety. Mafisina moa zany fa tena ety amin'ny fokotany izay tena hoe 80% na 90% ny mponina ety dia ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa ka mila izy ireny mba jerena akaiky mila izy ireny mba hoarovana hoe ahoana ny fomba atonga hoe mba ho mendrika an'izany mpamboly mendrika izany ary mba ho mendrika ny asa ataony ny vokatra ataon'izy ireo fa masiary tena izy ireo ho adinodino kokoa eo amin'ny fiarahamonina satria mpamboly ary diopy kanefa ny amin'ny malagasy atsika dia tena sopotra hifaran'ny malagasy mihitsy ny resaka fambolena sy ny fiompiana dia mirary soa Ray aman-dreny. Makasina kanina tompo Andriamantalina dia fa ho an'ny atao masina indraitsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity efa ho herinandro izay no misy andian'olona tsy manankahoanina mirohitra mitsindroka sy miady ireo sisambary loha efa norarana solika sy nodorana tao amina tokotany malalaka iray tao Abarika 5 anampandrarapa nafatra vary tonga teny atoerana alina ny mpitandro ny filaminana ka natratra olona ny sikotra izay niditra ny sehatra ny mpitandro ny filaminana nandrara ireo andian'olona ireo mba haka ireo vary efa simba sy loha ho fitandrona ny fahasalamana izy ireo Erino Razafy manana tondratsika ny andidin'izay. Miaraka amin'ny angady sy ny arona arabaka teny ireto andian'olona ireto rehefa alina ny andro efa ho herinandro izay vao milentika ny masoandro dia raikitra indray ny fihadiana sy fisondroana vary simbo izay voamarina tamin'ny alalan'ny fitiliana fa tsy azo hohanina ary mety ankarary. Tena eno zay hoe misy vary avy any am-poro arina atao anaty lavaka ray eto akaikin'ny balance dia izahay reto mba angady an'io vary io mba hohanina satria zay vahoaka nona tena vahoaka zay nona zany zay kanefa indray rehefa tonga eto zay manjary misy polisy mandrahona anay voatefa-tsofiny nareo sa tado fatofatofatany zahay nona tompoko zay tsy hamaky mangazay fa izay aka an'le narina zay 4 mi zany zay dia 10 ve zay raha mba aka an'izay tompoko fantatray fa tsy akarary an'io zavatra efa nisy nazo ny namanay ary nosasaina tsara io vary io ary nandrahoana nisy ninana tsy mbola nisy problème hatramin'izao tsisy maty zay ka maninona tompoko le vary raha mba zaraina amin'izay vahoaka zay majinika reto tena marary zay ary tena marary zay kapoaka ny vary aty aminay tompoko 5000 ny ambany indrindra ko manina le vary no arina ataonao anaty lavaka rehefa mahafaka amin'ny fahasairanay tompoko aloha mba alainay re tompoko mba miangavy re tompoko mba meo anay reo e fa aza vela atao ohatr' zao re amfiry alina reo olona reo mpitondra posiny akabiazan'ireo olona reo e tonga amin'ilay oam-pitenenana hoe aleo maty amaray toy izay maty androany tsy misy izay irarahiny olona itsony an'ilay fanentanana hoe mankarary ary mety ahafaty ny fihinanana ireto vary efa simba ireto fa rehefa misy ny azo alaina atao sakafo anio dia lasa zao le vary tsy tokony arina fa tokony homenanay vahoaka majinga satria manina le vary lazaina fa hoe mankarary efa herinandro zay nananay ny vary io fa mbola tsisy narary zay na dia anankiray ary miangavy zany zay mba meo anay vahoaka majinga le vary zareo le izy atao voatry nitosika fa mena fa tsy mampanina mihitsy zany alainay atao ohatr'izany le izy toy zay efa arina le izy nefa zay maka mbola zay ny enjehana atao zavatra rehetrarehetra mba miangavy azafady mba meo anay vahoaka majinga le vary matonga anay mandeha ty mandeha mitrongy vary io vary makatra zay refona daolo olo jiaby mazava ary tsy fidiny amin'ny aby andro alina karan'izao andehanany amin'ny tototo mainga ty noho ny tsy fanagnana zany amin'ilay anina tsy ampy dia
ery misy vary ery ihany e ary vary mbola tsara by ary tsisy olo matiny zio ary tsisy olo narariny zio efa misy nihinan'olona anefa koa zay togno mbola halika zay zany akio sakanany fanjakana ka ino eky mahatonga vary alibiny nefa vary mbola tsara tomina iny tsy rasaina amina fokon-tany zay vary ihany olona nefa avy mihinana aby tsisy marary lafo ny prix-mbary matoa zay mandeha ty amin'ny andro alina ty zay fa tsy taka vidim-bary zay ia fa laina fogna le tokony hoaninay ia kibonay vosilon zay tsy ndamaky tragno fa alale malaka varinariagna io betsaka ireo efa nihinana ireto vary simba ireto ary efa ho herinandro mahery zay ny fahasahiranana ny alafo ny vary zay arivo ariary ny ray kapoaka izay foana no miverimberina aleo mitsindroka vary efa loha toy izay angalatra raha ny fitarainana atrany efa nihinana zay fa zay tsy maty efa nihinana zay ia fa nihinana zay za tena fa impiry nihinana za io de parany vary efa nibanaka za fa nihinana za ia juska zao mbola salama fogna za ia efa sy figna andeha amena vahoaky vary tokony edhe anatandranomakatay fa sy nandeha nalena taty matoy zay mangala anaty sahirany mamane ambany papany 4 mi zay hitanareo io nono zay tsy vitanay gadagada fata amina halatra jany tsy angalany le raha nefa zay angalaka ananjy koa zao tam valo zay niandro teto tamin'ny alina de nasain'ny tapitapainjare zay ndefa le vary ndefa ny nalemjare to le vary le vahoaka zany sahirany le vahoaka sahirany le vahoaka ahoana moa mitady vary nefa ny vary refa levonary tokony ambidy mora le vary alohan'le fotoana hoe naniny le daty fa hoe andeha angady andeha hoe refa andeha akan'izy ao de tabitabaina ndray le olona hoe sahirany le vahoaka matoa mandeha mangady an'izy ao sahirany le vahoaka fa matoa mandeha mangady an'izy ao te sakafo le vahoaka sahirana le vahoaka aleny zay mandeha agny malaka ananjy to zay andeha maky tragnon'olo ia safe fiainana sarotra antegna mitarimy zanaka ia hitady asa tsy mahita de naregny vary nariagna zay de nandeha nalene zay he nihinagna fa zay aketo salama tsara tsy maty tsy narary misy tena avilavitra ireto olona tsy manan-koanina ireto tonga eto barika 10 amin'ny ity ora efa ho misasakalina le vahoaka sahirana tsy raha mangalatra fa samy malaka zay hoanina na de varina koa raha nefa le izy aleviny olona fotsiny ihany lasa makafana vahoaka moka le izy raha zavatra tokony tsy ilaina le izy tokony aleva tonga de aleva anaty ranomasina any na anaty rano tonga de tsisy vahoaka andeha angalaka anazy manina vahoaka andeha ampijaliana lasa mampitamby vahoaka le izy sady tsy hoanina tsy amiankavana le vahoaka lefa sahirana naninona raha ohatra ka efa simba naninona hoe raha roa taona mielona simbana azy mba ho zaraina memempona hoan'ny vahoaka parifoko tany le zavatra tsy sasatra ny mampita fanentanana ny lehibe ny OMC eto Tomasina rehefa misy irika ionana amin'ny mpanao gazety manoloana izao trangana varilo izao somary mampalahelo ny zava-misy ny vahoaka moa marina entim-pahasahiranana aleny mpananday amokatra nireny vary efa potehina reny araka ny averokombenibeny namafy ny fahasahiranana ny fahasalamana no engandondraraha matozy ireny potehina efa tsy azo hoanina tsony efa manao enjo zavatra ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny ministère commerce indrindraindrindra moa zay avy amin'ny OMC manara-maso azy ireny mba tsy paritan'ny varilo eraky ny toeram-pivarotana eto Tomasina ka mahatonga azy ireny andraisana fepetra mba ho potehina raha sanatriny zany ane miparitaka izy ireny atsika vahoaka ihany mitaraina hoe misy varilo miparitaka nefa ho potehina izy ireny mba mangavy zahay mba tsy andeha mokatra azy ireny zony fa aretina no asetrin'izay ka tsy tokony ho atao ny tsimpona na merina nangona azy ireny ndray efa manao zay an'izay tsy zavatra indrindrindra zareo avy amin'ny commerce izay avy ato amin'ny OMC indrindrindra iarahana amin'ny fampanoavana zay manaraka akaiky ndraraha fandorana vary reny miaraka ampitandro filaminana zay manara-maso ny fandorana azy ireny mba tsy hidirantsika vahoaka ary mba tsy hanangonana azy ireo ndray ane moa zany manentana fotsiny hoe mba tsy andeha mokatra azy ireny izahay satria tsy mahasalama re izy ireny ka ny fahasalamana hoa ny vainganondraraha fa tsy hoe na de nona
ny vary efa simba kosa tsy tokony hohanina intsony. Ny zava-misy tahaka ireny no tena ahitana taratra fa latsaka ny katerina tokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mankarary ary mety ampidi-doza ny fihinanana vary efa simba sy lo na eo aza ny fahasahiranana sy ny fahatrana lalina intsankilany ihany koa entanina ny fanjakana amahaingana ity sosialim-bahoaka ity fa ihany koa ireo tompony andraikitra eny fotony anaramaso ny toerana nanariana ireo vary ireo mba tsy hisintsony ny alaim-panahy aka izany noho ny anohanana sy ny fahatrana lalina. Anohizatsika ny fampalalam-baovao ary nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroan'ny komity mpanohana ny kandida firaisan-kina amin'ny boriboritany faharoa izay tarihiny Rastany Randrianarsoa fandresena no tanjona ary avy amin'ny fanohanana ny maronisa eny anivon'ny anteny mera-pirenena hoy izy ireo androany. Fanadidina mikasika izay ary. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroan'ny komity mpanohana ny kandida tarihiny Rastany Randrianarsoa sy Williamson Razafindrano kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faharoa. Ilaina fahavononana ny fanavotana ny firenena hoy izy ireo, ilaina fandraisana andraikitra. Efa raha mahita fa latsaka tanterena tanteraka ny firenena ary mijaly ny vahoaka malagasy noho ny afitsoko ny tsy maty manota. Mila fanomezan-tanana isika ao anatin'ny firaisan-kina malagasy. Anohy ny tolona ho any amin'ny fanovana. Aza mitazapotsiny fa mandraisa andraikitra isika olom-pirenena. Manainga anao izay mbola manam-panahy ho tonga maro aneo ny safidinao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo volana Mey efatra amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Ny fifidianana no ahafahantsika maneho izay hery ny vahoaka maro anisy izany izay miaina ao anatin'ny fiforetana anaty. Natonga nay nanohana zany dia noho ny fisian'ny zanakay rahalanay ao anatin'ny atao hoe liste dia tsy izay zany tena marina tsy mamela azy ho rery zany amin'ny zavatra izay atao manohana azy foana zay na inona zavatra nisy. Tafatsangana somatsara iny ny comité de soutien anohana ny candidat tolotra amin'ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faharoa dia zao ny zavatra hafatra manainga antsika mianakavy amin'ny tena hoe firaisan-kina dia mbo hiara hidododo otra amin'ny firaisan-kina koa tsika mianakavy mba hanohana ny candidat ary andray anjara amin'ny fifidianana fahadidy lehibe amin'ny firenena so any taranaka antsika ity dia zay ny hafatra tonga antsika mianakavy. Nanatrika ty fotoana ity ireo lehibe nantoka mandrafitra ny vovonana firaisan-kina fotoana izay nitondran'izy ireo afatra ho an'ny candidat fa ihany koa ny vahoaka malagasy. Adidy sy andraikitra lehibe ary no miandry anareo, miandry antsika rehetra nareo comité de soutien satria mibanjina antsika ny masony izao rehetra izao, banjina antsika ny vahoaka malagasy koa tsy sanatria amintsika no isy andrarakilombento tsy sanatria amintsika. Mila manome ohatra koa tsika ho fanilo ho an'ny vahoaka malagasy ary ho raiketiny tantara izany. Mino aho fa samy miezaka isika hijoro sy aro ny marina sy ny rariny. Mila mahatsapa koa vahoaka malagasy rehetra fa misy mpitondra mahainy any mahalala ny tokony ataony ary mahay izy mavita izy fa tsy fanosehana koa fa itsika fa samy mahita zao ny zavatra mandeha fa tena vilana tanteraka ny fitondrana misy eto Madagasikara ny vilana. Laharana voalohany amin'ny bilita tokany Rastany Randrianarsoa sy Williamson Razafindrano avy amin'ny firaisan-kina. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao. Asaiko ianao anaraka ireo vaovao misongadina ao amin'ny tapany faharoa mandrapitava vetivety ary. Répète en mon cœur. Debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Paska Sandwich miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fihenam-bidy amin'ny iFil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao. Iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isary fena amin'ny fotoana rehetra. Aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Taverna sady eto amin'ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy anohizatsika avy hatrany ireo vaovao misongadina ary misokatra ho an'ny rehetra te hikarakara vatana sy kolokolo ny fahasalamany ODC Fitness eny amin'ny tranombarotra Nortower Ambohitrarahaba. Maro ny tolotra omena ireo mpanjifa amin'izao fanombohana izao ary efa vonona andray ireo ekipa matianina ao amin'ny izany. Fanadidina. Tonga soa eto amin'ny ODC Fitness Ambohitrarahaba ny misy anay dia aty amin'ny 2e étage ny North Tower. Izahay dia salle de sport sy centre de remise en forme manana karazana équipement haut de gamme ho an'ny adhérents sy membre izay tonga manao fanatanjahantena na hitaizavatana aty amin'ny ODC Fitness. Ny tarifanay zany dia 20 000 ariary par séance, 150 000 ariary mensuel ary 1 500 000 ariary annuel. Amin'io annuel io nareo misy offert un cours de cours collectif au choix, une fois par mois. Des ni horaire en salle du lundi au samedi. Manomboka amin'ny enina maraina kahatramin'ny valo sasany arrive. Aty amin'ny ODC Fitness misy espace café ho an'ireo adhérents. Io espace café io indray mivarotra collation sy boisson bio. Aty amin'ny ODC Fitness misy offre parrainage raha toa ianao ka mitondra olana anaky 10 manao abonnement mensuel dia ny abonnement mensuel offert un mois. Car mitondra koa ianao olana anaky 10 manao abonnement annuel dia offert ny abonnement annuel anao. Ny olona rehetrarehetra izay te hitaizavatana na hikope ny routine miasa no afaka makaty amin'ny ODC. Olona rehetra zany afaka tonga makaty fa tongava mangataka ny information sy manao ny abonnement. Misy coach avonandrana foana ato amin'ny ODC Fitness karazany telo ny coach aty aminay ka misafidy fosinareo hoe iza ny coach mahafinaritra anareo. Izy telo ireo moa zany samy mahafinaritra daholo ary mahay ny coaching momba ny musculation sy fitness. Voahitsakitsaka ny zony mpiasa indrindra io misehatra amin'ny angovo sy ny rano. Raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny sendika ny mpiasa ny angovo sy ny rano malagasy. Nandritra ny fampahafantarana ny fijoroany androany tsy misy ambony lalàna ho izy ireo ka tokony anaja izany avokoa ireo antana tohatra rehetra iarovana ny tombontsoany mpiasa malagasy. Fanadidina mikasika izay. Entiny question dimby. Mandalo fotoan-tsarotra ny fiainan'ny malagasy ankehitriny ary tafiditra voalohany ao anatin'izany ny olana herinaratra izay tsy nahitam-baolana hatramin'ny androany hoy ny teo anivon'ny Smarm na ny sendikan'ny mpiasa ny angovo sy rano malagasy raha nampahafantatra ny fijoroany androany. Tsapa hoy izy ireo fa latsa-danja tanteraka ny fanajana ny zony mpiasa eto Madagasikara ary isan'izany ireo misehatra amin'ny angovo sy ny rano antom-pijoroany ity sendika ity raha ny fanazavana. Raha tsika mahita fa isanandro vakitsika dia problème ambony lohatsika io dia tsy maintsy misy zany na tiana na tsy tiana misy contribution tsy maintsy ataontsika ao. Ny hoe maika sy ny tsy maika inona moa zay avita maika inona zay nge tsy hoe nay malagasy rery zany orinasa zany tsy anay syndicat rery moa mialatsiny tsy zay fa ny anay le mpiasa matovy vaniny io secteur io dia le mpiasa aloha misy piasa aloha misy fahaiza-manao ao
misy olona manao ny aintso zavatra ao reo aloha mahavanina secteur d'activité économique ray après azay zay vao mandeha ny ataontsika hoe rafitra isatsokajana ka raha reny rafitra reny manery an'le mpiasa tsy amohaniny tsara vo aminy zavapoanany de za zavatra zany mbola azo edivana mijoro amin'ny fiadinan'ny fanajana ny lalàna ihany koa ho fiarovana ny tombontsoa ny mpiasa ny sendika tsy tokony ampembotra araka izany ny antsojay sy ny raha matahora izay atao amin'ireo mpitarika sendikaly ankehitriny hoy hatrany ny fanazavana fa raha sanatria ka mba misy matsapa hoe tsy ara-dalàna de miady tsikako nisy ny namana ny arana zavatra tsy ara-dalàna de nandrisy tena fitsarany lalàna ihany ka raha ohatra moka tena tonga any amin'le tena hoe tena efa hoe tapitra zany ny atao hoe fanarahan-dalàna amin'ny tany anakiraika engane mba tsy ho tonga amin'izany tsika fa zava-doza raha ohatra ka tsy zay no raha sanatrika zay ny tonga de anjaratsika zany no miteny hoe mampatsiahy ny olona hoe oka re aza de atao fanao le tsy fanarahan-dalàna tsy mety zany fa raha ohatra kosa zay loka mahita tsy fanarahan-dalàna zay tsy membotra ka satria ndretrarehetra ny tokony ho tan-dalàna hatreto fanapa-kevitra tsy ampiheverana sy tsy nitondra vahaolana ho an'ny malagasy hatrany ny any mpitondra fanjakana makasika izay famahana ny olana herinaratra eto Madagasikara izay isan'izany ohatra ny fanafarana teknisianina teratany vahiny nolazay ny Andrajoelina fa anarana ny orinasa Jirama ny Jirama izay tsy mbola tafarina hatramin'ny androany na teo aza ny fanoloana sy ny fanovaovainareo mpitantana ambony noho ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fananana politika mazava fa ihany koa manjaka ny kolikoly fitondrana Rajoelina izay lohalarina amin'ny fanomezana toerany ireo teratany vahiny na iara-malala aza fa mahavita azy ny malagasy fa tsy tokony atokisana sy omena toerana tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny Alarobia lasa teo rehefa ny teknisiana ny banky iraisam-pirenena no milaza fa mila fanamboarana ny surpresseur mba hisian'ny pompe de secours hisorohana ny fatapahan'ny rano lavareny izay vao mihaino ny fitondram-panjakana na efa ela aza ny teknisiana malagasy no narosososo-kevitra fa tsy nohenona hatrany tsy magaga ny mpanarabavao intsony araka izany raha mitombatra ny fatapahan-jiro lavareny tsy ampy ny famokarana herinaratra tsy mandeha ny ranony Jirama sy ireo maro hafa ankoatr'izay nampahafantarina androany teny Anjanahary ny fijoroany sendika Smarm fa raha mikasika izay olany angovo izay hatrany misedra olana sy mitaraina ireo mpandraharaha sy mpiasa tena ao atolo iara no ny fahatapahan-jiro lavareny izay mampikatso ny asan'izy ireo fitondrana efa sady tsy manampy tamin'ny fanarenana taorian'ny Covid-19 tsy misangy amin'ny fitakinany abasetra no mbola izao tompon'antoka amin'ny fahatapahan-jiro izao ihany hoy izy ireo fanadadina entiny Espérance Tormasonette Cool TV Toliara. Tsy mandeha amin'ny laony ny asan'ireo mpandraharaha sy mpiasa tena eto Toliara mampiasa jiro efa fotoana lavalava izay fa efa tafahoatra ny fahatapahan-jiro eto an-toerana nefa ny asany no amelomany ny vady aman-janany mikatso araka izany ny asan'izy ireo ka mitaraina amin'ny fitondram-panjakana mba hijerena izao olany Jirama izao. Mampatsiahy ny mpitondra fanjakana zahay amin'ity jiro tapatapaka ty satria ny asanay simba zahay zao mpanao poissonnerie manao poissonnerie zahay de manajary fia anaty congélateur de tapaky le jiro fianay nanjao simba nefa io avao ty velomanay miankina amin'io ty vary kapoaky raiky haninay nefa vily vary amizao arivo raiky na izao za bazary be ateo fa misy arivo dimanjato sy arivo ka laha tapatapaky jiro toy jalazonay to efa jato avao misy ndraiky andro manontolo manomboky maraindray jusky hariva misy koa zany manomboky 5 heures jusky maraindray reto aloha fa matiantoko zay fa tsy avily sasy ya ko olo hina raha maimbo fa tsy misy olo hina raha maimbo tsy hisy olo hina raha lo sasy fa aria hany biby mijaly zahay fa Jirama ty mampijaly anay io manahaka aiko zao mpanjaitra zao hinanikio mpanjaitra zao mamboatsy rahan'olo maro zao tsy tratsiko rahan'olo tsy misy vita zao iato satria le courant zany tampaky isanandro tampaky hariva jusky maraindray le jusky midi izao avao gn'ataony gny fijalianay zahay ato zahay mitaraina zahay aminareo mpitondra fanjakana mitaraina nareo manampahefana
fa zahay mitady mampandeha ny asanay toy amelomanay vady aman-janakinay velomanay isanandro sanandro zahay tsy mihinan-kany mijaly zahay henaniky zao zaho henaniky zao mamboatsy lamban'olo misy koraly zao amboariko ato misy lamban'olo hanao raha ino hoe sortie de promotion zao amboariko ato tavela henaniky zao no fijalianay amin'ny courant mahodiky antagna zay nefa tsy tratsy satria fa tsy zatsy anay tsy mahavita firy zahay fa zahay zany mangataky zahay jirama io tokony hampandehany sanandro mba hihinananay hany hihinana vady aman-janakinay hany sady voavaha koa le olana olo mampanday raha aminay etoa mahavoaloa jiro zahay fa tsy raha olo ka hoe olo tsy mandoa fa zahay mahavoaloa ara-dalàna isam-bola mbo tsy avy aza gny datiny zahay fa mandoa le client amizao mijaly moly avao satria reo tsy mefa mihety amy ciseau de farany tsisy client zany tsy mefa mihety amy ciseau le olo farany mandeha moly tena misy fiatsakana miasa aminay tavanatatsisa hoe raha tonga lafa le miankina amina asa ty zao le raha inaniky zao tsy mandeha amizaloana zany le jirama ty zao misy varavaran'olo ratsary zao naniky reto zao mba misy zala milisy zay nefa tsy satsy lany tokony mba levany zany jiro ty manjary maela fa mijaly lava zany zany lebilestany araka izany mangataka fanazavana avy amin'ny jirama ireto mpandraharaha amin'ny antony mahatapatapaka ny jiro nefa mahavoaloha vidin-jiro izy ireo sady arakaraky ny mahatapaka azy no mampitangana ny vidiny. Eo amin'izay pejy ny toekarina izay hatrany manomboka mampiayay amin'izao fotoana ny fipetrapetraky ny mpiara-miombonantoka efa ny Madagasikara misitraka ireo famatsim-bola isan-tokony ho ny pahy toekarina Serge Azafy Mahova isan'izany mahakasika ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité izay andrasan'ny FMI ny fampidinana na ny fampitsara ny Madagasikara ny fitrandrana ireo énergie fossile ahafana misitraka ny fanohanana arabola raha ny tatitra mbola hitoetra amin'ny fatelo ny volana May ho avy zao ndiandreo délégation avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international ifampiresahana amin'ny fanjakana malagasy mahakasika ny fisitrahan'ny firenena ny FRD un facilité pour la résilience et la durabilité izay fandarana asa vaovao anohana ny firenena manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro na zava-dehibe amin'ny Madagasikara zany fisitrahana ny tantsorika mazava ihany koa ny fanamby apetraka amin'ny mpiara-miombonantoka anatin'izay fipetra izay tsy azon'ny firenena tombony raha ny zava-misy ho ny pahy toekarina. Ny FMI tsy milaza mihitsiny hoe tsy azo atao ohatra ny exploitation fossile zay fa rehefa vakina nefa le communiqué fa ao anatin'ny dinika oral mandeha ny resaka hoe amenay ary ty financement ty fa nareo zany tsy mampiasa fossile logika ave zany ao anatin'le intérêt Madagascar logique ave zany ame anareo ohatra Mauritanie nahita gaz de efa miditra zala phase d'exploitation gaz Mauritanie 1400 milliards de mètres cubes de nilaza ny rapport officiel ny FMI fa ny taux de croissance Mauritanie amin'ny ty taona ty 10.3 isanjato de ny taux de croissance Mauritanie izy amin'ny herintaona amin'ny 5.20 sy 2.4 4.5 isanjato de zao ny tenenin'ny USGS Madagascar ozy ao amin'ny bassin Morondava manana réserve na 167 trilliards de pieds cubes de tsy azotsika zany le trilliard hoe ino moa dika zany trilliard zany fa rehefa ataonao zany sahalanisa le 167,1 trilliards de pieds cubes io manome 4735 milliards de mètres cubes. Raha tsika zany raha pitsy miexploiter io gaz io ao amin'ny bassin Morondava zany hoe ao anaty ranomasina zany tonga de 15% minimum ny taux de croissance Madagascar. Iray amin'ireo tetika samaharitra matsimbola ireo firenena manana fidiram-bola ambany ny FRD 70 volana mitovy amin'ny faikany koa ny faharetany. Ankoatran'ny fanaramaso ny fanajan'ny firenena ny tontolo iainana. Ety miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro maro ny fepetra takiny ny FMI azo amin'ny Madagasikara ny fanohanana arabola ka antony fitsirihana lalina ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana.
Mamenatra imasin'ireo mpizahatany indrindra ireo teratany vahiny mitsidika ny Madagasikara amin'izao fotoana ny aratsy ny lalam-pirenena saika manerana nosy ho ny chauffeur guide nanaovana fanadihadiana ireo mpisehatra amin'ny fizahatany indrindra ny miandraikitra ny fitanterana ireo vahiny mizaha ireo destination samihafa izay mitaky ny fanamboarana ny lalam-pirenena ary mampametra-panontaniana ny amin'ny nampiasaina ny vola ny fond routier natao ikojakojana ireo lalam-pirenena ireo fanadihadiana lalam-pirenena voalohany sisa no azo leferina ny kalitaony raha oharina amin'ny lalam-pirenena manerana nosy amin'izao fotoana izao ireo chauffeur guide izay miandraikitra mivantana ny fitaterana ireo mpizahatany vantany migadona ny seranam-piaramanidina tranga izay mahamenatra imason'ireo vahiny izay mandany vola tsy toko tsy forohana amin'ny fijidiana ny firenena ary mampiembotra ny mpandrara malagasy hampiasa fiarakodia raitra sy manaraka ny kalitao takin'ireo mpizahatany ihany koa. Tena ohatrany efa tsy route nationale tsony andananay fa tena ratsy tanteraka ilay lalana. Dia indraindray ary le vazaha ohatra mampime le vazaha anatin'ilay tomobile hoe mandeha raccourci antsika ozy izy. Nefa ianao tena eny amin'ny route nationale ianao mandeha dia manazava ianao zao ny route nationale aty aminay manala namboatra fianaratsiny. Tena grave. Dia nefa ilay automobilinao tsy voatery hoe 4x4 foana ny andeha hoentinao fa misy ny vazaha zany mba misafidy ilay automobile somary mba hoe ngeza izy mba malalaka tsara izy ao anatiny mba confort zany dia nefa tsy izay ny zavatra mitranga eny an-dalana. Ny tolotra sy ny tinady ao anatin'ilay izy lasa tsy maharaka tsy mety mihitsy satria isaky ny avy mandeha zay dia manamboatra mividy pièce foana manamboatra foana satria raha ohatra raha automobile tena hoe confort zany dia davy le olona tsy compatible amin'ilay lalana le izy satria tonga dia tsy maintsy hoe 4x4 ny andeha amin'ilay izy dia isaky miveriny zay dia manao entretien na mividy pneu manolotra lame-bloc ohatran'izay foana zany dia tena kely zany ny rendementanay ao anatin'ilay izy. Nampatsiahivo ny reto chauffeur guide reto araka izany ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hanaovana laram-pamena ny fanamboaran-dalana. Overy anjavony ny politika sy ny ezaka atao hanarenana ny sehatra hoy izy ireo raha ny lafo ny fitaterana no atao anjorom-bala. Antony nampametra-panontaniana ny chauffeur guide ny amin'ny nampiasana ny vola ny fond routier sy ny fomba entina ikojakojana ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny etra aloha ao anatin'le carburant zany efa ela ngeny nandaovana isaky mandrotsaka carburant dia mandoa etra hanamboarana an'ilay lalana hoe fa hatramin'izao toa ohatrany tsy mahita mihitsy mandeha makaiza moa zany le izy ary zay ny anisan'le nandonana latabatra foana hoe mba jereo le route nationale fa dia tena mijaly eny ary tsy mivahiny ihany ngeny no mijaly fa na eny fa natsika eto Madagasikara ary natsika mipetraka eto ary mijaly ihany koa andeha vakansy ianao zany tsy manafa-tsy tomobile kely ianao dia mba te hitondra mandevanao vakansa kely ianao Tamatavy fa tsy tonga na tomobile kely tsony eny fa ny zavatra hita eto moa zany zao dia vao ainga antsika nahita ireny hoe ingain'ny rano ny ina moa sy ty ny goudron le goudron mihitsy no ingain'le rano avao ambany dia miala ery le goudron miaraka amin'ny tany dia tsy fantatra hoe tsisy za zany zao tsy mahafantatra mihitsy hoe inona zany no tokony atao amin'le izy fa dia hita hoe mora simba ny kalitao an'le lalana eto amintsika. Ankoatra ny lalam-pirenena miantso ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana paikady matotra anarenana ny kompania mpitaterana na abakabaka ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany na an-tanety aza ny tokotany ilalaovana ho azy ireo mifameno ary mampitombo mizahan-tany tateriny chauffeur guide ny fivoarany fitaterana na abakabaka izay andrasany izy ireo paikady matotra na izany ho ansidina anatiny na iraisa amin'ny pirenena. Any Mahajanga zava-dehibe ho anivony orinasa ny fampiarana ny kolontsaina amin'ny sorokasy itondrana ny fahasalaman'ny mpiasa nisy noho izany ny atrikasa ho fanentanana sy fampahafantarana izany nataon'ireo vondrony orinasa tsy miankina ao Mahajanga tamin'ireo mpiasa sy mpampiasa Anja Robert mitondra antsika ny andindiny izay. Ho fanentanana ny mpiasa sy ny mpampiasa ao anatin'ny fahasalamana eny anivon'ny toeram-piasana mba hampiatra ny kolontsaina misoroka no antom-pisin'ny ity atrikasa ho fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny mpiasa eny anivon'ny toeram-piasana ho an'ny sehatrasa maro. Atrikasa izay natao teto Mahajanga ny andro ny 4 ny volana Aprily 2024.
efa misy tokoa ny fidinana ifotony a marobe izay efa natao a mba hijerena ny fiarovana ny an'ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany ary soroana indrindra ny loza mety hitranga eny anivon'ny orinasa izay tsy izy moa no manefa fa dia ny mpiasa foana ary mba tsy ho tsaba orinan'ny fahafatesana foantsika fa hisoroka izay moa zany no tena tanjona dia hoe ho hitataratra eny anivon'ireny orinasa ireny a ny culture de prévention izany hoe kolotsaina misoroka no tandrovantsika kolotsaina misoroka no apetrakitsika ary ny fanjakana dia manao izay mametraka ambony ny mahaolona izay raha ny politika nationale ny fanjakana ny politika générale ny fanjakana jerena ary mametraka koa ankehitriny ny politique nationale de la sécurité et santé au travail eo ampamola volana izany mba hananantsika tondro zotra mazava hirosoantsika amin'ny fisorohana ny ain'ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asa izay misy ihany koa ny fanovana ny code du travail izay atsoatsy moa dia efa hivoaka izany ary manamafy kokoa izay sécurité et santé au travail izay izay code du travail nisy mpanovana izay zava-dehibe ho an'ny sehatra asa maro avy amin'ny orinasa tsy miankina eto Mahajanga araka izany ity atrikasa ity ho indrindra ho an'ireo orinasa izay mivondrona ao anatin'ny GEPAM. Mavondron'ny orinasan'ny GEPAM moa zany dia mitondra ny orinasa mpikambana ao aminy any amina avolenta kokoa any amina fenitra azo ekena kokoa eo anivony raha ny androany resantsika dia eo anivon'izay le hoe santé et sécurité et bien-être au travail. Samy nitondra sy nizara ny traikefa teto avokoa ny sampandrara avy amin'ny ministera ny fitsarana ny avy amin'ny ministera ny asa ny avy amin'ny GEPAM ary ny OIT ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny mpiasa eo anivon'ny toeram-piasana. Dia izay ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV eo amin'ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany ho amin'ny rahampitso. Mbola hiaraka aminao ny tenako anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ny 7 ora alina. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.